Miarabantsika rehetra ary tonga sondray eto amin'ny chaîne YouTube izay fanarahantsika. Ny episody arahantsika androany dia ny episody farany mikasika ny fivoahana amin'ny ady sarotra. Ny lohateny arahantsika androany dia ny tantara Ratsim-pianakaviana Voasoroka. Manasa antsika rehetra ireo. Tantara Ratsim-pianakaviana Voasoroka. Fomba fanaon'ny fianakaviana jiosy ny miaina ny fetin'ny Paska any Jerosalema, miara-mitakosina amin'ny olona rehetra indray mandeha isan-taona. Aoriana fety dia miverina mamonjy ny tokantrano. Iray andro nandehana dia tonga teo amin'ny toerana fialan-tsasatry ny rameva. Nieritreritra tsy nisy ahay ireo toray aman-drenin'i Jesosy hoe rehefa hihinana sy hatory ve tsy ho avy eo izy. Tonga ny ora fisakafoanana tsy teo Jesosy. Nivezivezy nanontany fianakaviana rehetra sy ireo olom-pantany Josefa sy Maria hoe somba hitanareo Jesosy? Somba tazanareo izy? Fa tsy avy hatrany ny valiteny azon'izy ireo. Manoloana ny zava-doza mitranga dia betsaka ny mety ho fihetsiky ny ray aman-dreny izay mazana efa mitaintaina. Andeha ho jerentsika ny fihetsika sasatsasany izay voajanahary. Ianao ny mikarakara ny ankizy, ny zaza hafa arahinao maso, afa-tsy izy. Tsy hitanao akory fa tsy teo Jesosy. Izay fotsiny nefa no asanao. Ny mitango resaka amin'ny vehivavy havanao sy ny mpiray tanàna aminao anefa dia hainao tsara. Marina. Sao ange Josefa ianao tsy mitsahatra miaraka amin'ireo mpitondra rameva, miara-misotrosotro. Efa lehibe izy. Ianao koa ane tokony mba niampiny. Aza hitako ka trarotry ny loza izy. Ny sao voahitsaky ny rameva na nisy nakakeriny. Tena matahotra. Dia nitsaitsaina tao am-pony Josefa. Ataoko tadidiny tsara ny atezerako sy ny kapoka azo azy. Marina fa nahazo fanambarana izy tamin'ny teraka fa na izany azy mihoatra ny fefy azy izao ataony izao. Dia iza koa no andony sara ny taksy rameva ho an'ny fianakaviana manontolo mandroso sy miverina ka any Jerosalema. Nanapa-kevitra fa hiverina any Jerosalema Josefa sy Maria. Nandalo teo amin'ny toerana nanaovana filanonana aloha izy dia izay vao tonga tao amin'ny dipoly. Mijanona ao aorianako miaraka amin'ny ankizy ianao ry Maria. Ny fotoana anariana zaza iray hafa indray koa. Tsy fotoana anariana zaza iray hafa indray koa izao. Misy olona mitangorona miaraka mitondra fivavahana ery aloha ery ka andao jerena. Jereo fa miresaka amin'izy ireo izy. Ary inona koa no ataony eo ampovoan-dry zareo? Enonao ve ry Maria fa malina? Fandao alaina izy. Miandry koa ny taksy rameva. Nahoana no dia nisaraka taminay ianao ry Jesosy? Hoy ny fanontanian'i Maria tamin'i Jesosy. Na namafy ary natahotra ny zava-doza mety manjonao zahay, ny rainao tsy izaho. Fa namaly tampilaminan Jesosy. Fantatrareo fa tsy maintsy mikarakara ny eto hatranin'ny raiko aho. Tsy takatry Josefa sy Maria izany valiteny izany fa no heveriny fa avizana izy. Nandeha tampilaminana ny fiverenana naka ny Nazareta. Nampiseho toetra nankatoa tsara ny ray aman-drenin'i Jesosy ary dia nananontany tena tamin'ny hevitry ny zava-nitranga i Maria. Ireo zava-doza nahina dia tsy nisy nitranga. Nirahina tamin'i Josefa i Maria raha niteny hoe izahay ny rainao sy izao. Tampatoniana tsy nisy fahatezerana no nanontanianan'i Jesosy ny antony nisy tahany. Efa ho ray andro maninitra kosa anie izy no nanjavona ary dia niteraka tahotra izany. Ny fanara-tsaina nefa izy mivady. Faindren'ny olona sady voninahitra ho azy ny mahay manindry fo. Na izany aza dia hain'i Maria tsara ny nampiseho tampatoniana ny fihetseham-pony sy ny tahotra nahazo azy mivady noho ny loza mety nahazo azy. Ny tsy fisian'ny teny marary na mandratra dia misolo fiteny marina sy tsy misy ankolaka. Ankoatr'izany tsy nisalasala koa i Josefa sy Maria nandeha nitady na dia mbola fandaniam-bola amboniny azy izany. Ray aman-dreny endry sy manana fo antra. Tena azon'i Jesosy an-tsaina mihitsy ny fikorontanana nateraky ny fihetsiny. Kanefa efa nitseho sahady tamin'ny fo Andriamanitra azy izy. Ary tamin'ny farany dia nitombo saina sy tena sady nandroso fiten'Andriamanitra sy ny olona izy. Fitomboana izay Andriamanitra no lohalaharana. Ary Maria dia nitahiry izany rehetra izany tao am-pony. No tadidiny ny zava-miseho sy ny teny rehetra. Nanomboka tamin'ny torotoronan'i Jesosy ka hatramin'ny androny. Mba tsy hisy ho very izany rehetra izany. Fantany fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Ekeny fa betsaka no tsy takany. Ny fisaintsainany
dia nitarika azy hamela ny zava-miseho sy ny teny rehetra izay niainany tamin'ny fotoana samihafa sy tamin'ny toerana samihafa, hifanantona, hifampitohy sy irindra mba ho tonga fisainana iray ihany, manana ny heviny sy ny fitohizany tahaka ny tady nitarika ny fiainany. Farany, manaiky ho fehezan'ny zava-miseho amin'ny fahatezerana ve ianao fa tsy mamantatra izay antony? Safidinao izany. Sa kosa mangataka fahendrena mba hialana amin'ny fahadisoana? Dinihinao ve ny soratra masina sa adinonao izany? Misy heviny daholo ny zava-miseho ao anatin'ny mivavaka dia afaka manampy anao ny fanahy masina. Ahafantaranao fa tsy misy ny kisendrasendra fa te hampiseho anao Andriamanitra, fa afaka manome lanja ny fiainanao izy. Afaka vakianao ny tantara ao anatin'ny lioka toko 2 andininy 170 ka hatramin'ny 250. Misaotra antsika indrindra izay nanaraka anay hatrany ary manasa anareo hatrany hiabone amin'ny chaîne YouTube antsika dia amin'ny manaraka indray tompoko.